Efa maro ny olona manakalo sy manadino ary tsy mahay kalitao fa indrindra ny tsirony nahandro malagasy amin'izao fotoana izao satria hita izany amin'ireny toeram-pisakafoanana maro samihafa ireny dia efa saika loky hita sy misy any ivelany ny ankamaroany. Mba tsy hahaverilaza ny nahandro malagasy dia anisany fampahafantarana ny loky malagasy vita amin'ireo zavatra misy eto Anosibe izay natao tao amin'ny office régional du tourisme Nosbe. Manoloana ny firoborobon'ny nahandro vahiny dia mahatsiaro manana didiny fikambanana AIFI loky malagasy vehivavy miaro sy mankatsara loky malagasy eto Nosbe ampisongadina ny loky malagasy tanjona ny ampita amin'ireo tanora ary hitazona ilay kalitao eo koa ny famaronana fa indrindra ny tazomana ny tsiro amin'ny alalan'ireo voankazo sy zavamaniry ary hazandrano izay mihitsy eto amintsika satria tsy voatery sakafo varintsika fa maro ny zavatra mahavoky. Ometsika lanja ny sakafo malagasy. Avoakantsika ny resety izay efa nataony dadintsika taloha. Tsy ambelantsika satria hitatsika fa ilay sakafo gasy zegny matsara sady mahasalama. Entany zegny antsika malagasy jiaby fa indrindra zegny izay magnano hôtely mandray vahiny mba ampiriky izay sakafo gasy zegny satria moa hitatsika ny touriste avy any zegny izay andeha Madagasikara izy mizaha ino zavatra misy a Madagasikara. Tsy vitany hoe izy mitsangatsangana mandeha mijery ilay site jiaby ara-tsakafo koa zegny tokony avoakantsika. Tsy hoe mandrarana roa aza manao sakafo vazaha fa omezalanja ny sakafo gasy. Maro amin'ireo mpizahatany tonga eto Madagasikara na ireo teratany mitety faritra mitady ireo karazan-tsakafo na loky izay tsy dia fahitany sy tsy fihinany loatra amin'ny toerana misy azy avy ka tokony ampahafantarana isa-paritra na distrika ireo vahiny ireo ny vokatra sy fahaizantsika mikasika ny loky malagasy izany satria dia anisany andianan'izy ireo mitety faritra sy ho avy eto Madagasikara izay fahasamihafana izay. Hitatsika ato valoarana resty. Izy zegny zavatra boaka an-dranomasina. Atsika mahita Nosbe zegny malaza amin'ny fruits de mer zegny. Taloha atsika mahita olo mandavam-boantampo magnerana ny lalana. Nefa zao zegny efa commence tsy hita zay izy ty. Atsika mahita ato katakata. Katakata zo na loky amin'ny lokin-kinany bakao ny voasiny ny disany. Izy ty zegny afaka atao salé, afaka atao sucré. Satria mety io koa zegny mahatonga atsika gasy hoe magnambany ilay sakafotsika satria amin'ilay présentation io zegny atsika miaraka amin'izah hitatsika io sakafo gasy io nefa atsika matsiro sady tsara. Maro karazany loky malagasy fa ireo no fantatra nandritra ny fampahafantarana loky malagasy vita amin'ireo zavatra misy eto Nosbe izay natao tao amin'ny office régional du tourisme Nosbe. Ezaka ireto vehivavy izay mpikamana eo anivon'ny fikambanana AIFI loky malagasy vehivavy miaro sy mankatsara loky malagasy eto Nosbe ireto ampianatra sy ampahafantatra ireo karazana loky malagasy fa indrindra ho an'ireo tanora mba tsy ho adino na sanatria ho faty laza ny nahandro malagasy.